ry malagasy mpiray-tanindrazana dia nareo olo-pirenena rehetra manerana nosy. Manoloana ny toetra raza iainan'ny firenena ankehitriny dia nandritran'izay atao anatin'ny 20 ora dia niona sy nandray ireo ampilafy fa indrindra ireo ny communauté internationale ny mpitandro ny filaminana ny société civile ny mpitondra fivavahana ny FFKM mantenako ary ao anatin'izany dia tokana ny hevitra iraisana ny hevitra hijoroana dia mety tsy misy mihitsy maniry ny ampitehany ity firenena malalantsika ity ary sady samy mikatsaka ny rehetra mba ahita vahaolana ao anatin'izao olana lalina dia lalina izay atrehany firenena izao. Izay no antony itsika hitafanamina mivantana androany mba ahafahako mitondra indrindrindra ampahafantatra anareo ny tena atom-pisiny sy ny atom-piaingana izao savovory sy korotana misy eto amin'ny firenena izao. Tsara fantatsika hoe inona no niatombohany ary inona no tiana iafarana na inona no tetika izay tiana apetraka ao anatin'izany. Raha tsy hivy aloha ny tantara dia efa fantatra fa tamin'ny 20 ny volana septambra no voalaza fa andeha hamonjy ny fivoriam-be iraisam-pirenena any amin'ny ONU Nations Unies ny tena. Efa hita sy efa tsapan'ny ireo mpanohatra izany. Izay indrindra no nikatsahan'izy ireo hanao ny hetsika izay atao eto amin'ny firenena. Ary ny zavatra misy moa dia mifantatra hoe iza zany no ao ambadik'izao ary inona ny tanjona izay eritreretina ataon'izy ireo ao anatin'izao hetsika izay atao izao. Misy ny tetika voalohany moa zany dia ny zavatra misy dia tsotra. Ny voalohany dia misy ny fitakiana nataon'ireo tanora na hoe génération Z. Izy moa reo tanora dia mazava ho azy fa tanora izay teraka tao anelanelany taona 1997 ka hatrany amin'ny taona 2012 na 2018 izay. Izany hoe reo tanora zany no manana ilay fougue de jeunesse tsy manaiky ao anatin'izay hoe tena mora hoentina ao anatin'izay hoe révolution, mora hoentina sy ampidirina ao anatin'ny subconscient any hoe tsy fanekena ny zavatra tsy mitondona na eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny firenena. Ny zavatra misy dia tsotra. Ireo génération Z ireo no nizana napetraka ary indrindra natao ny fomba rehetra an'izy ireo izay hitondra ny mihetsika iny. Ny zavatra mitranga itsakila nefa dia misy ihany koa ireo mpanao politika izay nanarahoatra ny ketrika ary indrindra mihevitra nametraka ny resaka hoe fanganam-panjakana mihitsy. Ny zavatra tiako lazana aminareo dia izao ny fahavary dia miketrika ny fampitehana eo anivon'ity firenena ity. Ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy mantsy dia tsotra. Ny fahavaritsika dia tratra ny atao hoe cyber attaque i Madagascar ankehitriny. Tratra ny attaque eo anatin'ny hoe manipulation de masse. Ary azavaiko aminareo moa ino izy io ary tsy teto ihany nisy an'io fa nisy tany Nepal, nisy an'izy io tany Philippines, nisy an'izy io tany amin'ny firenena maro fa indrindra tsika eto Madagascar zany ankehitriny no atratran'izy io. Ny cyberattaque dia manana ataoko hoe serveur manana monitoring lehibe ireo izay fahavalitsika ary ataonao anatin'izany ny
fijerevana ny tanora satria ao anatin'io zany rehefa manao Facebook na manao Instagram na manao ihany koa TikTok ny tanora anankiray dia ampidirinao ny taona naterana. Ao anatin'iny zany dia hitan'izao anatin'ny monitoring hoe ireto avy ireo olona rehetra ao anatin'izay tranche d'âge zay ary afahan'izareo ihany koa ny mandefa an'izay afatra tiany atao hoe tokony mijory ianao tokony teny mandona an'izao zava-misy eo amin'ny firenena izao. Samihafa ny fomba fikotrana fa ny teto amintsika moa dia ny resaka jiro sy rano no analetika sy anatao ao anatin'ny sain'ireo tanora maromaro mba hisin'izay révolution misy eto amintsika izay. Zavatra tiana apetraka ao anatin'izay dia tsotra dia hoe ny isin'izay révolution ao anatin'ireo ankizy izay amin'ny tsy fanekena ny zavatra izay tokony ho atao. Ny zavatra tiako ambara aminareo zany dia zao: ny message izay azon'ireo ankizy rehetrarehetra tao dia amin'ny alalan'ny robot no mandefa hafatra, robot no anisan'ny mandeha misaina ary robot no ezahana hamotika antsika eto amin'ny firenena. Zany koa dia tsy manala mihitsy ny mety hoe asorena, mety hoe fijaliana, mety hoe ireo zavatra marary atsika eto amin'ny firenena ekeko zany. Misy zavatra be deaibe mamparary atsika, misy zavatra be deaibe tsy zaka atsika, misy kolikoly tena tsy zaka atsika, misy fanagadrana tsy ravina mety tsy eketsika ekeko zany. Ary baboako zany ary indridridritra lazaiko aminareo fa hojerevantsika ny anitsina an'ireny zavatra rehetrarehetra zany. Ny zavatra misy dia inona ny tanjona tiana tongavana ao anatin'izao zavatra zao. Zay no iresahako aminareo eto androany. Rehefa nandeha tany ny fivoribe ny firenena mikambana dia coup d'état fanonganam-panjakana zay misy no nieritreretina sy nokasaina atao eto amin'ity firenena ity. Natao zay apakao ny firenena, natao zay mba ampapotika ny ireo fandravana rehetrarehetra mba ho hitan'izao tontolo zao hoe ao anatina état de guerre i Madagasikara. Ny ampitsin'iny ihany koa dia misy ireo mbola fandrombana mitohy. Ny ampakapitso ihany koa dia mbola misy ny fandrombana zay natao tena anivy ny tokantrano rehetra. Ary zay zavatra iray indrindra no natonga antsika natonga anao hoe tsy maintsy andray andraikitra mba ampiverina ny filaminana. Natao tiako lazaina aminareo vahoaka malagasy nefa fa natao zay tsy iverenako intsony teto an-tanindrazana. Natao zay menasy rehetra mahakasika ny tena hoe raha mody eto an-tanindrazana dia inona ny mety ahazo aho. Eny tena natao mihitsy ary mitetika rehetrarehetra zay ifofona ny aiko. Fa indrindra ny zavatra tiako lazaina aminareo dia nataoko ny fomba rehetra, mijery ny fomba hoe ahoana midiko eto Madagasikara ary mijery ny ireo fomba nanaovana an'izay ary tsy tonga tao amin'ny aéroport Nivato fa tonga tany amin'ny aéroport hafa zay nafahako tonga, nafahako miaraka aminareo eto satria ho iaho hoe tsy afaka avelako irery ny Madagasikara, tsy afaka avelako irery ny vahoaka malagasy. Tsy fahefana no natonga anay iverina, tsy voninahitra no natonga anay iverina eto an-tanindrazana, fa ny avidy masina izay nakinin'Andriamanitra tamiko sy indrindra mba hiarovana ny vahoaka malagasy. Raha tsy miverina teto dia inona moa zany ny zavatra mitranga sy inona ny zavatra miketrehana ary inona ny zavatra tia natongavana amin'izao zavatra zao. Zay no anaovako ansoavy ho anareo tanora izay mitokona ankehitriny, ho anareo mpanakanto izay mitaky ankehitriny. Sao dia diso fahavalo isika, sao dia diso tanjona isika satria tsy misy mihitsy maniry ny fampitehany ity firenena malalatsika ity. Ny zavatra tianareo atao dia misy fikambanana, misy firenena, misy agence nanakarama sy nanao an'izao hetsika zao. Ary ao anatin'izany dia ny zavatra tianareo atao dia niaka ny fahefana tsy amin'ny alalan'ny fividianana fa tonga dia ametraka fitondrana izay tsy katsaka afa-tsy ny fitrandrana ny arenany kibon'ny tany eto amintsika toy ny zavatra mitranga any amin'ny
aty Afrika ankehitriny. Zavatra efa hita zany, zavatra efa misy zany. Ary zay no teneniko amintsika hoe mila mitandrina antsika ary mila mailo isika. Ny zavatra misy faharoa dia ao anatin'izao hetsika izay ataonareo zao, ary zay no antony anaovako amin'izao vidéo zao androany. Satria tsy izaho mihitsy ny aniry no nisy famotehana na aniry sanatry ny vava hoe isy sanatry ny vava ladiny lela fifandonana na isy hoe guerre civile eto amin'ity firenena malalantsika ity. Zay ny antony lazaiko aminareo hoe mila mitandrina isika amin'izao ora sy fotoana itenenako izao. Matoa mandray fitenenana miteny aminareo mpitokona rehetrarehetra mitandreny ianareo satria misy milisy any anatinareo any, misy olona manana fitaovam-piadiana any izay lazaina fa olona avy eo aminareo ihany, izay lazaina fa nareo ihany ihany koa miteny hoe mila mitondra fitaovam-piadiana daholo. Ny robot, ny olona izay mibaiko atsika, ny herin'ny maizina no mitarika atsika ao anatin'izany. Tsy misy korotana, tsy misy ady, tsy misy fifandrafetana, tsy voava ao anatin'ny fifampiresahana sy eo ambony latabatra. Toute guerre se termine autour d'une table. Zay no antony natsokanareo anklafy-kely, no natsokan'ireo ny mpitondra fivavahana, no natsokan'ny communauté internationale omady. Ary zay raha ohatra ka fitakiana milaza ny hoe mikasika ny jiro sy ny rano no niresahana no nitakiana tany am-pindohana, ijerevy tsara ny zavatra mitranga fa lasa fandrobana, lasa fandravana, lasa fandrona, fa nanan'olona no mitranga avy eo. Ary betsaka anakisa ireo olona izay very asa rava-pananana ankehitriny amin'izao tsika miteny izao. Zay no antony tenenako amintsika ny hoe ny zavatra atao dia mitandreny ianareo. Za dia mivoaka mitandro ny filaminana, fa ny zavatra navoaka mitandro ny filaminana dia ny hoe amerina ny fandriam-pahalemana eto amintsika, hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Jerevy tsara fa roandro tao anatin'ny hetsika izay natao iny sy nisy teto amin'ny firenena iny, dia mbola nitoy ny fandrovana ary mainga ho atao anatina na ny fiangonana azy dia nezahana mihitsy orobaina, asany maizina anie zany, asany maizina zany. Ary jerevy tsara mila mitandrina tsara tsika amin'ny zavatra tian'olona hiaviana sy ahoentina eto amin'ity firenena ity. Tsy misy manana tombontsoa tsika andeha hoe ifandrafy ny rehetra. Eto dia manao antsara ihany koa an'ireo pomba sy miaro amin'ny demokrasia, satria maro ianareo ihany koa no te-hitrotro, maro ihany koa nareo no tsy mazaka ny zavatra misy. Ka tsotra lazaiko aminareo hoe raha ny hevitry nareo dia ataovy ao anatin'ny fitoniana sy filaminana zany, aza atao anatin'ny fandravana sy ny korotana, afaka ataonareo any amin'ny toerana misy anareo eny, satria zay ny demokrasia. Ny demokrasia dia misy ny azo izay amin'ny alalan'ny fividianana, ary ireo izay mahazo maranisa no nomeny ny vahoaka fahefana hitatana ny firenena raha amin'ny filoham-pirenena mandritra ny 5 taona. Zay ny fetotoana nomeny. Ohatra dia afaka miteny raha tsy afako, afaka miteny mazava ho azy ny fitakiana moa zao dia lasa amin'ny hoe mifilan'ny filoha, fa afaka manao an'izany ihany koa izay mifidy ny filoha, ny miaro ny filoha ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana. Amin'izao tsika miteny izao dia maro ireo olona izay miasa amin'ny asany andavanandro, maro ireo mpandraharaha izay mitohy amin'ny asa izay tokony ataony fa mitaitaina ny zavatra misy ankehitriny. Zay ny teneniko hoe ny fitakiana tsy voatery atao hoe ny an-dalana. Za dia vonona ny hely hoe ahoana ny hitondrantsika amin'ny firenena ity, inona zavatra tokony hoarentsika amin'ny firenena ity, ary inona ny zavatra lesoka rehetra izay apetratsika eto amin'ny firenena ity. Vao niresaka tamin'ny Banque mondiale omaly, aza ny asa tsy vita ihany no ajarevantsika fa dia eto dia miteny aminareo ary mamerina trano ny fialatsiny, mamerina trano ny fifonana. Raha toa ka nisy ireo asa
ireo fihetsika, indrindra ireo tsy fampimombanana ny fitantanana teto anivon'ny firenena. Mety misy zany ary ketro zany satria ny fitakianareo mahakasika ny jetony sy rano zavatra tsy tokony misy koa ny fitakiana satria efa rotonany ny tonga tao Tomasina ny groupe 105 mégawatt efa herintaona sy tapana ny ny tonga tao Tomasina ny parc solaire 50 mégawatt nefa tsy fahampiana rehetra taninareo fotsiny dia eo amin'ny 50 mégawatt eo. Zany hoe reo zavatra tetika asareo zany dia nafahantsika somatsara ny évité na indrindra afaka lazaina hoe tsy nampisy an'izao fahasorenana sy fahasosorana leonareo zany manana tetika azy isika ary mitondra vahaolana isika hienina dia tsy ampy sy tsy mahalo ny tena filana iray manontolo ny vahoaka malagasy azy. Ny zavatra tiako lazaina amintsika dia zao mila mitandrina isika satria tsy ekeko mihitsy ny faharavana ny firenena, tsy ekeko ny fampitehana ny firenena satria ny banque mondiale dia efa niteny fa raha misy sanatria ny vava dia ny lelo no hoe fanovana fitondrana eto amintsika tsy manaraka ny lalam-panorenana dia miato ary mifoana daholo ireo tetikasa rehetra izay vatsiny ireo partenaire technique et financier atsika. Anisan'izany ohatra teneniko aminareo ny lalana amin'ny RN10 izay lalatany hatramin'izay eo amin'ny 400 millions de dollars ny valeur an'izany, ny lalana makany amin'ny RN13, ny RN6, ny RN12 sy ny lalana maro eto amintsika. Raha ohatra ka iresaka ihany koa tsika ny olana rano efa manomboka ny fanaovana ny amoronakona izay hiteraka famokarana rano hatrany amin'ny 60 000 mètres cubes. Izany hoe amafy ny tsy fahampindrano eto Antananarivo, ohatran'izany ihany koa ny amin'ny faritra rehetra. Raha sanatria ka misy zavatra mitranga eto amintsika dia suspendu na foana avokoa izany asa sy tetikasa rehetrarehetra zany. Ka manana safidy tsika na helitra satria raha zao ndray i Madagasikara no latsaka anatina krizy dia miteny aminareo fa helitra any amin'ny folona 10 taona indray ny fandrosoantsika. Tsisy maniry an'izany mihitsy na mantsika rehetrarehetra, tsisy maniry mihitsy hoe mbola helitra indray ity firenena atsika ity. Ka zay manao ansoavantsika hoe tsy ekeko ny tetika ratsy ataon'ireo olombitsy izay tsy mikatsaka afa-tsy mifamotehana ity firenena ity. Fantatra izy ireo, fantatra mitetika izy ireo te handray fahefana tsy amin'ny alalan'ny fividianana ary zay ny tian'izy ireo atao ohatrany any amin'ireny firenena afrikana maromaro ireny. Ka mila mirahiny isika. Zao zany dia mieritreritra akory zareo androany aly fa andeha anapoaka ireo tranojiro eny anivy ny fokotany rehetrarehetra eny. Efa misy ihany koa manakarana mampiasa ny jirama anapoaka ny transformateur. Ka eto dia miteny aminareo nareo izay any amin'ny fokotany amafisina ny andro maso tokon'olona mba hiaro amin'ny fanamam-bahoaka ary isy fandaminana ataontsika ao anatin'izany satria mila miaro amin'ny salahy isika. Ary indrindra ihany koa hiaro anareo mpiasa ny jirama izay mahafantatra amin'ireo olona izay fahavariny ity firenena ity manao amin'izany endrika sabotage maro samihafa zany mba migiava anareo mba tro izy ireo mba handraisantsika fepetra. Tsy misy manana tombotsoa amin'ny fampitehana ny firenena. Zay no lazaiko anareo hoe matoa eto, matoa mijoro, vonona ny hena, vonona ny fanometana ary indrindra vonona ny tondra ny vahaolana eto Madagasikara. Mila mifamelona isika fa tsy mifamoa, mila mifampiena isika ary za dia vonona eno anareo fa ny teny ho atao ny olana izay misy tsy voatery ataontsika eny an-dalambe fa afaka ataontsika ihany kosa ao anatin'ny fandaminana sy ny fifampianoana ho antsika rehetrarehetra. Manomboka androany dia nanapaka ny fanapa-kevitra satria be loatra ireo tsao, be loatra ireo langy izay aparitaka ka noho izany dia hiverina matetika aminareo eto anoro ny toromarika izay tokony homena anareo
ametraka ihany koa mitorolalana izay tokony mapetraka ary indrindra tsy anaiky hompitehana ity firenena ity. Ny farany nefa zava-dehibe mangataka aminareo malagasy rehetra tsy ankanavaka na eto antoerana na any ivelany hitondram-bavaka ao amin'ity firenena malalatsika ity, hitondram-bavaka mba tsy hisokorotana, mba tsy ho latsaka lalina ao anatin'ny fahasahiranana ny firenena malagasy, mba hivavaka kosa, mba hiaro atsika tsiraiavy, mba hiaro atsika, mba hiaro ny ratsy, mba tsy ho azony ratsy izay tedi-dratsy izay tiana tao eto amin'ity firenena ity. Mivavaka dia manova zavatra maro, mivavaka dia ahafahantsika ihany koa mijoro sy indrindra anavitra amin'ity firenena malalatsika ity. Samitsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra, misaotra tompoko lahy.